Inona ary ny mahasamihafa an'i Jesosy amin'ireo filôzofa? Isaorantsika Andriamanitra tafaraka indray tsika an'io ary famondram-pony anie no hatanteraka n'izany hoe mandray hery avy amin'ny fitaren'Andriamanitra eo am-pianarana an'izao tenin'Andriamanitra izao isika. Miarabanao amin'ny mpifaliana, asaina ianao inona ny mahasamihafa an'i Jesosy amin'ireo filôzofa. Marihana ety am-piandohana ary fa misy karazany izany ireo filôzofa na ireo mpandinika fahendrena tamin'izany fotoana izany. Misy sokajy anankiroa izy ireo, ny epikoriana ny anankiray dia ny stoika ny faharoa. Inona moa ny foto-kevitra epikoriana? Zareo izany dia mino fa miataka sy tsy mifandray tendro amin'ny olombelona na ny zavatra izay misy rehetrarehetra eto amin'izao planeta misy antsika izao ireo andriamanitra. Ary tsy dia miraharaha loatra izany ny zavatra eto ambonin'ny tany izy ireo. Ny zavatra tena iverin'ny epikoriana ho faran'izay ambony izany dia ny resaka hoe fafinaretana. Dia mametraka tanjona mihitsy ny epikoriana fa andao ampihenana ny fahoriana sy ny tahotra, indrindra moa izany ny fahatahorana ny fahafatesana, andao atao izany izay ampihenana izay rehetrarehetra izay fa hitady ny fafinaretana amin'izao fiainana izao, hitady ny fahasambarana amin'izao fiainana izao. Ary lavin-jareo ny hevitra mitory ny fiainana izay aorian'ny fahafatesana. Izany ny foto-kevitra epikoriana, filôzofa epikoriana. Ahoana indray ny stoika? Manana hevitra foto-kevitra hafa indray ny stoika, ary zareo moa dia manana fomba fijery panteista efa ihany. Heverin'izy ireo izany fa hoe hery hita sy miasa eo amin'ny natiora rehetra Andriamanitra. Dia asongadin'izy ireo izany hoe ny ilaina amin'ny fiainana dia fifehezan-tena, dia fahaizana mandinika tsara, dia inona koa? Toetra mendrika manaraka an'izay tokony ho filamatra izany. Dia izany no atao hoe tsy ambaratelo ny fahasambarana amin-jareo stoika. Mino ihany koa izany ny stoika fa ny fampirindrana ny fiainana sy ny natiora dia izay no ahazoana fiadanam-po. Dia manao ny ezaka fikarohana rehetra izany na ny epikoriana na ny stoika hitady an'izay fahasambarana sy fahendrena fahaiza-miaina izay. Izany no katsahan'izy ireo andro aman'alina. Fa raha ohatra ka diniantsika lalina nefa ireo foto-kevitra anankiroa ireo, rehefa mandinika azy tsara ianao dia tsy hahita ianao hoe tena ho tonga any amin'ny fahasambarana tena tadiavinao izany. Misy banga kely foana ao, na misy banga lehibe mihitsy aza, ary tsy mahafa-po amin'ny zavatra tena ilain'ny olombelona. Fa inona ny tena mahafa-po? Rehefa miaraka amin'i Jesosy isika dia ny foto-kevitra rehetra nentin'i Jesosy no mahafa-po. Mety mieritreritra ihany isika hoe Jesosy nie mbola taty aorianan'ny filôzofa, na hoe efa nisy ny filôzofa tany aloha dia ireo no nahita fahendrena. Fa raha izay no heverantsika azy dia mety marina amin'ny lafiny kely izay. Fa Jesosy efa nisy talohan'ny filôzofa. Ny ainany teto ambonin'ny tany fotsiny no mety hoe taorianan'ireo filôzofa ireo ny nahatongavan'ny olombelona. Fa i Jesosy no ilay faratampony mitondra antsika mankany amin'ny fahasambarana. Ary izay no mahasamihafa an'i Jesosy amin'ny filôzofa. Ny filôzofa izany manoro hevitra dia manao ezaka hoe mila miezaka ny tena, ary izay fiezahana ataon'ny tena izay no mety mahatonga any amin'ny fahendrena. Asa hoe aiza ho aiza ny fahendrena tokoa izany tsika izany hoe efa endry ve ny vahoaka eto ambonin'ny tany raha isika mandinika amin'ny maso mijery tsy miangatra fotsiny. Fa raha toa ka ao anatin'ny fikatsahana fahendrena amin'ny alalan'ny filôzofia dia hitantsika eo ihany fa mbola tsy ampy ahazoana fahasambarana. Kristy no tena mitondra fahasambarana. Ny foto-kevitra rehetra nentin'i Kristy no foto-kevitra mitondra fahasambarana ho aso anao. Ary raha tena manaiky an'i Kristy isika, manatona an'i Kristy isika, miandany amin'ny Kristy isika, dia atoron'i Kristy ny lalam-pahasambarana hatrany amin'ny fiainana ankoatry ny fahafatesana izay tsy nonon'ny filôzofa sasany. Dia izany ilay foto-kevitra. Zava-dehibe ary ny anekentsika an'i Kristy ho ambonin'ny filôzofa rehetra, na dia misy tenina filôzofa tena manindrona ny sainao sy ny fonao azy sy ny aty fanahinao azy, ny tenin'i Kristy kosa dia tena mitondra anao any amin'ny fahasambarana mandrakizay. Andao hitoky aminy isika. Entiko ambavaka izany fitokisantsika amin'i Kristy izany. Vavaka isika.
misaotra indrindra fa tamin'ny alalan'ny zanakao dia Jesosy Kristy ny zavatra tsy atolotry ny filozofa dia atolotry Kristy ny tsy ambaratelo oatra momba ny ho avy, ny fiainana ahazoam-pahasambarana sy fiadanana. Ampaherezo izay Tompo, ampahitao fiteona trehanao ary ento mihitsy amin'izany lalana mahita ny Kristy ilay tompo ny fahendrena rehetra izany. Hombanay sy hamindra fo aminay ny ianao fa amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana izany. Amen.